raha sy manetry tena ka tonga ohatrany zazakely anareo zy jesoa de siditra amin'ny fanjakany lanitra akory na hoe velively tsy hiditra velively na ovina zay zany a ny tiany tenenao de io no ho azavaisika androany a ny hoe zazakely ao amin'ny evanjely sy ny soratra masina toetra no angatahana amin'izany hoe mila tonga manana toetra ny zazakely sa le hoe midongy etseroa zany toetra ny zazakely zany fa izao agnazavako azy zao ny hoe zazakely am'laza hoe fiekena ho bitika kely marefo sy mahay ninina mila ampianarana ary manaiky hoe rehefa sendra mianjera de mieritreritra hoe za mbola miana mamindra de sy manamelo tena fa zazakely rehefa mandeha na mianjera aza de sy kivy fa miarina ohatra ny anjera ndray mandeha de hiteny tsa mahavita koa de ohatra zay le mpanota amin'ny vary lavo io zany a toetra anankiray de anisany mampazava azy a amony any mba fanaoko matetika de satria na nyteny gasy mako inona ny atao hoe zazakely de le hoe mitomagny de mpipiaky loty zay zao neny jasy ny tonga saigny avao miteny hoe zazakely fa neny vazaha misy famaritana mazava mihitsy a ny anaovany azy ny dictionnaire Le Robert zao a de mamaritra ny atao hoe zazakely hoe l'enfant c'est un être en développement et qui dépend d'un autre adulte zany hoe ny atao hoe zaza dia olona anankiray izy fa mbola andalam-pivoarana aoa na io taolandoha io aza mbola tsy mitambatra fa zay ny andrapahany zazakely siramamy hampitambatra ny taolandoha io zany hoe manaiky hoe mbola mivoatra zay zany mivoatra de mitombo toetra anankiray mila ananatsika izay hoe mahatsapa hoe mbola tsy lavorary mbola tsy onondehibe nandray mako a voapisony navitana batemy a de efa mainka handeha hitory-teny nefa vomaliny vita batemy neofita fa manaiky hoe zaho re de mbola andalam-pivoarana vao mandeha sikelikely na ny zavatra fatako momba ny finoana de mandeha sikelikely ka noho izany amin'ny mahandalam-pivoarana zay de mbola mila fitantanana mila fampianarana fa ndraindray a asika moa sy de manao an'izay loatra satria sika de manaiky ho tantanandromopera de ampianarina fa toetra fiavonavonana le mieritreritra hoe efa haiko zay efa mahay zavatra rehetra asa mila miainao zao toriteny zao koa baiboly efa misy agnandragnoko inona ny voa zay toetra hoe andalam-pivoarana ary miakina amina olona vavety kokoa zay ny toetra ny zazakely nareo zao a ho an'izay manana zazakely rehefa petraka agnandragno a de sa tonga de hoagnao de mieritreritra hoa toko efa misy fotsimbary aho efa misy loka ao fa ianao no mikarakara sy mahalala hoe ty voasazaka ny vavognony a ty mahasalama azy a ty régime ka manaiky ho zazakely a izay ilaina amintsika zany hoe na io fiainam-pinoantsika io zany a de ilana ny miakina mandrakariva ampitarika zany hoe inona salama hoe mba onondehibe anakinana atsika de zay ny nagnarahana apôstôly zay ny nagnasiana eveka zay ny nagnasiana pretra ho mpitatana atsika ara-panahy a fa reha tsy manana ny toetra ny zazakely hoe miakina amina adulte anao onondehibe de tadio fa tsiditra velively agnan-danitra satria mitondra ny saipatatra de ny zazakely io a ohatra hoe lavarangana anareo misimba de avela handehandeha fotsiny eo ny zazakely sy maintsy anjery izy na hoelana ho aingana de katraka ry ambany lavarangana fa manaiky io taritana hoe tsamakagny ty hano zao zay zany a toetra takina amitsika ka io tsy hoe efa eveka ny olona anankiray na efa pretra de mieritreritra hoe efa manam-pahaizanao fatako aby ny finoana fa na izahay zao koa de mbola manana mpitatana ara-panahy satria ilaina ho an'ny olona rehetra zay manana toetra na zazakely zay hoe miakina amina olon-dehibe satria ny zazakely a liandraha hita fa ny olon-dehibe misy kidy anakapo mahalala ny masoa sy ny zavatra mety mahafaty amin'ny ara-panahy ka tandremo ary a ny mihevitena ho mahaleo tena na amin'ny finoana azy na de ohatra azy ianao manana andraikitra be amin'ny fikambanana masina de mieritreritra hoe aho mahay miakina foana amin'ny olona hafa isika ny manaraka nytohinao de hoe izay handray zazakely anankiray tahaka ity amin'ny anarako de mandray ahy koa resaka fandraisana ny hafandray a no teneny Jesoa eo de zao no tena tenenina amin'izy io eritrereto mandrakariva ny olona zay fandraisatsika ho toy ny zaza
toy ny zaza de ny famaritana teo ambony ihany hoe io a olombelona io a mbola miana mamindra foana izy mandra-pahatongany hoe na mandra-pialantsika agna zany de toy ny vao miana mamindra foana ka aza hiverina ny olona hoe fa lavorary sy mahay noho izany ianao tokony mba sy de ho tafitohina anao a satria tsisy anjely ny olombelona ohatra hoe manao atsona ranona raiso toy ny zazakely izy hoe mbola andala-pivoarana ne izy mbola sy lavorary izy fa rehefa lavorary izy a efa nisoratana atao amin'ny calendrier ny fetiny hitanareo amin'ny calendrier liturgique ao indraindray misy hoe fety fankalazana manetriketrika fa misy banga eo ny olona fa mieritreritra ho lavorary a miresaha monseigneur teo ny monseigneur apetaho eto de lazao amin'ny papa anaovantsika fety fa atsika rehetra mbola zaza miana mamindra ka zay le hoe ny fomba entina mandray ny hafa herivero hoe raiso toy ny zazakely izy a andefero ny faiblessiny andefero zay mety zavatra mba hitanao hoe sy lavorary eo aminy fa mbola na izy aza mbola miana mamindrany e de nao hevery toy ny zaza izy atoroy re lavo izy trotro re mivoto oro zay zany fa apina izy a fa sy ny hitakina zavatra toy ny ondehibe hoe toy ny anjely manampy atsika zay amin'ny fiainana mahakristianina satria zay ny tena fandraisana Jesosy le fahaizako mandray any diakra zao miara-miasa agnamiko izy a dia ny fomba andraisako azy hoe voandray andro izy a niditra niara-miasa tao agnamiko de fa hitakiko zavatra ohatrany hoe tonga de professionnel misy zavatra hainy fa fantatro hoe tsy maintsy misy an'izay dingana hoe mianatra zavatra sy kelikely izy ary izy tompotena no mivoatra ho azy eo de ino ny zava-dehibe fa sy tonga de hoe tsy mety zao tsy mety zay le hoe mandray ny hafa ny hafa raiso toy ny zazakely hoe mbola miana mamindry io a de anagnanao fanteferana ary anjaranao ny mitrotro sy manampitamby azy ko aza mandrosorosy azy a rehefa mba misy zavatra maharary azy zay a mihevitra ny tenin'ny Jesosy io de namaranako azy ary a mba tsy ho lava loatra de ty ho atsika rehetra any amin'ny taratasy voalohan'ny Masinda-Pierre apôstôly toko faharoa andininy faharoa amin'ny Pierre 2:2 de zao ny teneny hoe maniria ny ronono mpanahy sy misy fanahiny toy ny zaza vao teraka mba hitomboanareo a amin'ny fahamasinana zay zany amahezako an'ireo nyresahako teo isika zao maniria ny ronono mpanahy sy misy famahony ronono mpanahy sy misy famahony toy ny zaza vao teraka mba hitomboanareo a amin'ny ara-panahy dina dikan'izany ny atsika ny eglizy no reny mpampinono mamelona ny eglizy no mpamelona atsika ao amin'ny nonony reny a de misy ny vitamina rehetra hoy ny rasazy sy ny mpanentana ara-pahasalamana ambanivohitra ny ronono reny a fa ny biberô vidinagna manga zay a mety hiteraka fahampozinana ara-sakafo ndraindray lany daty sy fantatra ao ny produit nanaovana azy fa ny rononony reny no tsy misy famahony de dika zany de zao ato amintsika katolika ato misy olona anankiray miteny hoe vakivava hoe ato amintsika de misy ny zavatra manontolo ary tsisy famahony zavatra rehetra ato amintsika aby ka io no irio de manana le toetra ny zaza ianao zany zay a hoe ny reny a azo antoka fa sahagnome-poizina ny reny a azo antoka fa ny abotrabotra ny zanagny no mahatonga azy a misahirana sy manome an'io sakafo io ka ohatsika zay katolika efa mipetraka tsara ato io ny ronono mpanahy a ka aza mitady hoe any a biberô de fidy marika hoe ry amin'ny fiangonana kely ohatra zao ry fiangonana raha igny ronono amin'ny boaty sy ronono anina amidy amin'ny anana fa le tsy misy famahony no ireo mafy a ohatra ny zaza vao teraka ao a de hitombo a amin'ny fahamasinana isika mahafinaritra de zao koa ny zazakely io a tsy manam-pahalalana izy fa ny olon-dehibe a miampy ho mahay zavatra mitondra ny ati-dohany sy ny saipatatra de zay le olona hoe mahaleo tena amin'ny anana ny resaka fivavahana de mifidifity hoe le resaka teo katolika fa le Masiny Maria tsy mety amiko katolika fa zao tsy mety amiko ny zazakely sa mifidifity hanina ohatran'izany ao a fa zay meny ray aman-dreny ny haniny aby ka ny fahalalana ozy Masinda-Paoly mampiebo a fa ny fitiavana no mampandroso ao amin'ny Korintiana voalohany toko faha-valo andininy voalohany de io fitiavana io koa zany a no toetra ny zazakely a fa ny zazakely a sy manao raisonnement ny zazakely a sy miady hevitra fa atsika zareo ny secte reny ady hevitra ny azo no hiazaka zany fa ny zazakely sy miady hevitra zany fa izy de mandeha amin'izay hitarihany azy sika katolika zao manao 15 io Masiny Maria de ny katolika sa manao ay ao amin'ny baiboly zay fa sika tonga de magnaraka fotsiny ohatra ny zazakely hoe ndao hiaraka agnamiko na hoferiny reniny misena izy na hoentiny makay de mandeha ny zazakely zay ny hidirana amin'ny fanjakany lanitra amen